Miarabantsika eto amin'ny pejy androantsika dia hianatra momba ny hifezantsika mitendry basy rehefa anatina hira. Tsy hampianatra hira eto fa hanoro teknika aminao. Raha ohatra hoe mandeha zao hira anankiray ataontsika hoe afrobeat. Voalohany indrindra aloha mila fantatra hoe ohatrin'ny ahoana ny feofeon'le bateria. Fa rehefa fantatrao ny feony dia miezaka mitady accord-n'le hira. Ohatra hoe ataontsika sol zany le tonalité. Dia avy eo miova do. Dia miova ré. Dia inona no tsara ho fantatra? Dia mila fantatsika hoe misy octave sol dia 4e note misy octave do dia misy octave koa ny ré. Dia le bateria amin'izay inoantsika le feon'ilay caisse sy ilay shaker. Matetika dia ohatr'izao foana ny feony. Fenoantsika aty amin'ny octave le feon'ilay caisse. Zay dia efa vita ny fomba fitendry afrobeat. Fa raha ho anahy manokana dia apiko 6e le izy. Ohatra dia farany azadino ny manao partage ity vidéo ity mba ahafahako motiver kokoa hampianatra antsika sy hizara traikefa eto amintsika. Rehefa mandeha reny hira reny dia presque mahita basy sy maheno basy mitovitovy an'izay fitendry zay ianao. Rehefa maheno an'izay ianao dia tadidio hoe ohatra ity vidéo nampianariko ity mihitsy no henonao any. Dia azadino fa ho anao raha vonona hianatra dia mandefasa MP amina ao amin'ny WhatsApp ohatra dia valiko aminao ny information tokony atao ahaizana basy. Courant en ligne le izy kanefa zany hoe efficace kokoa raha oharina amin'ny mianatra mivantana ilay courant en ligne. Azavaiko aminao any amin'ny WhatsApp zay dia afaka mifampiresaka sika raha misy zavatra tianao angatana dia resao amin'ny commentaire eo. Dia zay raha vidéo antsika partageo manaova abonné amin'ny page ianao dia mahita vidéo vaovao foana. Saotra tompoko.